dia mbola amin'ny fivaliana trano no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao a hivavaka Jehovah Andriamanitra ray eo dia raha sy mankalaza ny anarinao izay ny fitiavanao sy ny famotram-ponao hatrany hanomezanao anay tombonandro mpahavelomana ka mbola ahafahanay mandre ny teninao izay antoka ahafantaranay ny lalana mizotra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Matetika kivy izay no toe-javatra sarotra andalovana ety amin'ity zao tontolo izao ity, fa soa ihany fa eo anao Jehovah izay mampanantena fiainana mandrakizay dia fanahinao masina manokatra hatrany masom-panahinay mba ahitanay fifaliana vahaolana amin'ny fahalalana ny teninao. Mitenena ary Jehovah fa mihaino pomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho antsika mandrakariva, manohitra antsika ny dingan'ny fahamanjena somary miverimberina kanefa ny tanjona an-kendrena dia mba ahafantarantsika ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina. Misy lalana mazava tsara soritan'Andriamanitra izay matetika takona na dia amintsika izay mihevitena fa malala ny famarinana azy. Levitikos 7:20 no hamitiny antsika azy. Misy an'ireo andro fivoriana masina izay antsoin'i Jehovah, izay lalàna mandrakizay izay tokony ho tanterahana, izay mitomboka ho sika amin'ny 1:1 Levitikos 7:20 ary Jehovah niteny tamin'i Mozisy ka nanao mitenena amin'ny zanak'Israely hoe ny amin'ny fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehovah izay antsonareo ho fivoriana masina dia zao no izy, izany hoe anatanterahana fampivavahana mba ho tanterahana zanak'Israely. Ary tokony hiala tsy haitsika ny fieritreretana hoe dia afatra ho an'ny zanak'Israely izany fa tsy ho antsika amin'izao vanim-potoana izao, fa tamin'izany vanim-potoana izany mifidy mihitsy Andriamanitra ny tokony olona mba hampitaina ny afatra izay ampity izany amin'izao tontolo izao. Ka tamin'izany vanim-potoana izany no niavaka hoe reto taranak'Israely, fa amin'izao vanim-potoana izao dia izay mino an'i Jesosy no jiosy ara-panahy, Israely ara-panahy, olona mpitolona amin'Andriamanitra rehefa mahatakatra ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'ny zavatra soratany. Aty amin'ny Levitikos 7:20 afatra ho an'ny zanak'Israely, ho antsika izany izay tapa-kevitra niditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tokony tsy ho menatra mihitsy ny teny hoe tena zanak'Israely tsika, satria olona no fidian'Andriamanitra ho an'ny tenany. Dia ny afatra izay nampitaina misy ny fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehovah izay antsoina ho fivoriana masina, izay mifitiny aloha ny 1:7 enema na nanaovanao raharaha, fa ny andro fafito dia tena andro fitsaharana dia fivoriana masina, aza manao raharaha akory ianareo fa zabata ho an'i Jehovah eny amin'izay fonenanareo rehetra izany. Izany hoe io sabata io tsy miova, andro fafito io, andro sabotsy io, araky ny tenin'i Jehovah fa tsika tsy mamorona. Kanefa efa hitantsika ao anatin'io hoe tsy saika voafitina amin'io andro tokana io ny fampivavahana tian'Andriamanitra ampitaina, fa rehefa avy eo nizarazarainy mba ho takatry ny olona ny tombam-bidiny io andro anankiray io, izany hoe ny tombam-bidiny fifandraisana mivantana amin'Andriamanitra. Dia taorianan'izy io dia misy ilay andro firavoravoana telo voafitina amin'izay ny dingan'ny famonjena hozy sika. Efa nresahantsika teto fa tany saiko fotsiny dia ny andro firavoravoana voalohany dia ny Paska, izay fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy, na raha ny testamenta taloha dia fahatsiarovana ny fahafatesan'ilay zanak'ondry tsy misy kilema. Ny andro firavoravoana faharoa izay efa nandalovantsika ny Paska, fa saingy nahitintsika hoe Paska anankiroa, izay dia 14 volana Nisana na 13 avril izay no Paska araky ny baiko nomen'Andriamanitra, fa saingy ny fanekeny kristiana maneran-tany dia ny anazy nataony tamin'ny 20 avril. Ary manana ny eritreriny izy io, inona ny antony nanaovany an'izay, fa izay eritreriny izay tsy hitantsika ao anatin'ny soratra masina, fa ny ao anatin'ny soratra masina ny Paska dia araka ny baikon'i Jehovah 14 volana Nisana izay
lalàna napetrak'Andriamanitra ho tandremana. Zay ny andro firavoravoana voalohany. Ny andro firavoravoana faharoa manisa 50 andro aorianan'izay le andro pentecoste. Andro pentecoste noho izany zany a tsy afaka miresaka pentecoste tsika raha tsy miresaka paska aloha, satria avy eo amin'ny paska no hanaovana ny fanisana ny andro ahatonga n'le pentecoste. De ny zavatra mitranga raha vao tsy mitovy le andron'ny paska de tsy mitovy ko ny andron'ny pentecoste. Ny andro firavoravoana fahatelo zay mbola tsy maintsy andalovana de ny fanompoam-pivavahana izay tanterahana amin'ny volana fafito na amin'ny volana tisri, zay a mizarazara ho zavatra maromaro. De ny andro fitsofana trompetra, ny fahatsiarovana ny andro fanavotana, ary ny fahatsiarovana ny fitoerana ny trano rotsakazo. Zany mbola zava-miafina daholy, fa reo rehetrarehetra reo zany mamaritra ny dingan'ny famonjena. Ny zavatra hitovizana na ny sabata na ny andro firavoravoana voalohany ny paska na ny andro firavoravoana faharoa ny pentecoste na ny andro firavoravoana fahatelo ny fanompoam-pivavahana tanterahana amin'ny volana fahafito, de ozy ny lazain'i Jehova lalàna mandrakizay ho tandremanareo zany. Tsy hoe lalàna voafetra fa lalàna mandrakizay, zany hoe hatramin'ny vanim-potoana zay nitenenan'i Jehova de mandrakizay tsy manam-pahatamperana. Raha adika amin'ny teny tsotra zany de lalàna tandremana hatrety an-tany ka hatrany an-danitra, zay manamarina ny vavaka nampianarin'i Jesosy ataony ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ary zay a ny tokony ho tsarovantsika, miafina ao anatin'ireo ny dingan'ny famonjena zay tokony ho trandrahantsika. De io ny resahantsika hoe rehefa tena nijereva ny fiainan'ny zanak'Israely de nisy ny fiainana zay mialohan'ny paska, zay nitoerana tao amin'ny tany Egipta, zay tandindony ty zao tontolo zao ty, nialany tamin'ny fahalalànan'i Jehova, nialany tamin'ny lalàn'Andriamanitra zay mampitondra fahaizana azy, satria nitoetra tao amin'ny tany Egipta kanefa tsy mitondra soa azy zay fa safidi-pony, nanaraka ny sitraponiny sy ny fomba fanaon'ny Egiptianina, niala tamin'Andriamanitra zay nifidy azy a, nanjary nisy fahoriana satria tsy mikatsaka ny fiadanana sy ny fahasambarana ange izy ireo. Matoa nanadinan'i Jehova nandritra ny 300 taona, fa saingy tsy mitondra soa azy zany, ka ny fiafarany de mitodika tamin'Andriamanitra. Rehefa mitodika tamin'Andriamanitra izy de nisy ny vahaolana nomen'Andriamanitra, vahaolana faratapony, ary tsy misy vahaolana akoatran'izay nomena ny zanak'Israely, nomena an'ity zao tontolo zao ty, satria Egipta de tandindony ty zao tontolo zao ty. De ny paska zay niresahantsika hoe eo ny fiatombohan'ny dian'ny famonjena, fiatombohan'ny dia fa tsy fiafaran'ny dia. Ary inona ny mampiavaka an'io paska io de le famonoana ny zanak'ondry, tsy misy kilema tany amin'ny testamenta taloha ny 14 volana Nisana, ary aty amin'ny testamenta vaovao 14 volana Nisana koa ny vanim-potoana nahafatesan'i Jesosy. Eo zany ny fiatombohan'ny dia. Talohany io tsy niainga ny zanak'Israely fa nijanona teo amin'le toerana niheveriny, fa tena azo-piadanana sy fahasambarana, nanao zay daniny kibony a, tsy niaraka tamin'Andriamanitra, fahoriana ny vokany. Fa rehefa nahatsiaro fahoriana izy miditra tsehatr'Andriamanitra, hamoaka azy tao, kanefa tsy tafavoaka tao ny zanak'Israely raha tsy nisy an'ilay zanak'ondry tsy misy kilema. Tsy tafavoaka koa ty zao tontolo zao ity raha tsy nisy an'i Jesosy zay maty. Ary zay no mahatonga atsika miresaka manindry ny paska, fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesosy. Ary zay fahafatesan'i Jesosy zay no fiatombohan'ny dian'ny famonjena. Mety hafahafa amitsika mandre mamerina an'izay mandrakariva. Maty Jesosy, fa zasy ianao tsy mbola voavontsy, ny famonjena no vitan'i Jesosy, fa satria fiatombohan'ny dia le izy. De noho izany zany mazoontsika amin'ny teny hoe tsika tsy mbola voavonjy, fa miaingy tsika karaha manaiky izotra amin'ny lalana zay soritan'Andriamanitra, satria ny fiatombohan'ny dia manomboka miala tao amin'ny tany Egipta, tsy maintsy miala tao zany, de makany amin'ny tany nampanantenain'i Jehova de ny tany Kanana, any ny tany mitondra drono sy tantely raha ara-bako teny,
fa rehefa jerevantsika koa am'izao vanim-potoana zao de ny ty zao tontolo zao ty de ny Egypta zay toeran'ny olona ao anatin'ny fahotana, tsy misy fiadanana, tsy misy fitsarana, fafaratsiana, fahoriana mety eto. Kanefa nomen'Andriamanitra n'lay vahaolana de Jesosy Kristy fa amin'ny vanim-potoana ahafantaran'ny olona Jesosy zay maty teo amin'ny hazo fijaliana, eo no metomboka ny dia ny famonjena, fa tsy hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy de efa voavonjitsika rehetra, fa rehefa voavonjitsika tsisy ilana ny fivavahana, fa satria natory ny lalana de dia zay izorantsika de tsy hijanony eto amin'ity zao tontolo zao ty, fa manantena hiditra am'le kanana ny lanitra de ny fiainana mandrakizay rahatr' zay le tandindona, tsy tonganiny hoe zao de zao tsika satria nino an' Jesosy de zao de tonga any an-danitra, fa zahana toetra mandritra ny tompon'andro mba havelomantsika ety an-tany ka raha manaiky izotra amin'ny lalina soritan'Andriamanitra de ho vonjena ny famonjena no vitan'i Jesosy. Fa za sy ianao tsy mbola voavonjy, fa raha manaiky andray ny famonjena vitan'i Jesosy sika de ho vonjena amin'ny alalan'inona, amin'ny alalan'ny fizorana am'le lalana zay soritan'Andriamanitra de hitantsika ny bokin'ny Exodosy ary ny fahatakarany io tantaran'ny Exodosy, tantarany zanak'Israely miainga tao amin'ny tany Egypta andeha amin'ny tany Kanana io, fahafantarana ny zava-panahy ao anatin'io no atakaratsika tena ny zavatra kendren'Andriamanitra ao anatin'ny famonjena zay matetika ataon'ny olona kilabao, satria raha miainga tao ny zanak'Israely tsy arak'izay nitiavany azy fa nanaraka ny napetrak'Andriamanitra de eo no mipoitra am'izay io le Levitikos 7:7 io, nidian'ny zanak'Israely niala tao amin'ny tany Egypta hatrany amin'ny tany Kanana, nisy ny sabata nasaina ny tandrema nanomboka hatrany amin'ny Exodosy 9:20 tany, nomena ny lalàna ty amin'ny Exodosy 2:20 zay napetrak'Andriamanitra ary tsy nivoana mihitsy, ary tsy novan'i Jehova mihitsy zay lalàna zay, ary tsy vitan'izay fa hatreo amin'ny tany Egypta hatrany amin'ny tany Kanana de nipetraka le andro firavoravoana anankitelo, reo ny tsy maintsy andalovana zay vao tonga any amin'ny tany Kanana, reo ny tsy maintsy trandrahany zanak'olombelona rehetra raha te ho vonjena izy, sabata, paska, pentekosta ary ny fanompom-pivavahana zay trandrahany ao anatin'ny volana Tesirina, ny volana fahafiton'Andriamanitra, fa tsy le kalandrian'ny zanak'olombelona no anatanterahana an'izay. Tamin'ny farantsika de miresaka voatery tsy maintsy miverimberina foana ninonina zany zavatra raisitsika de zao tsy maintsy miainga foana any amin'ny tena fitomboana de any amin'ny paska. Rehefa tena jerevantsika ny zava-miafy ny paska de famerenana ho amin'ny laoniny indray le toe-panahy potiky ny devoly vokatry ny ota. Rehefa tena jerevana ange ohatra ny famoronana vaovao ataon'Andriamanitra le fiaingana miala tao amin'ny tany Egypta, ohatra ny famoronana vaovao hoe mamorona olona vaovao, hopotehana le olona taloha fa averiny indray ny asiny mahazanak'Israely maha-olona mbo fidin'Andriamanitra, misy famoronana ara-panahy vaovao de misy fepetra napetrak'Andriamanitra de napetraka mazava tsara io. De hitantsika ny Exodosy 12:20 nanomboka ny fiaingan'ny zanak'Israely, tsy tafavoaka tao raha tsy nisy ny fahafatesan'ny zanak'ondry, fa tsy misy mihitsy hoe tafavoaka tao satria nitsangana ny zanak'ondry. Boloha resahantsika io hoe inona ny zavatra tian'Andriamanitra ampitainy ao anatin'ny fitsanganany Jesosy Kristy, fa ny fiatombohan'ny dia de miainga eo amin'ny paska, miainga ary raha tsy nisy fahafatesan'ny zanak'ondry ary misy fepetra be deaibe napetrak'Andriamanitra tao anatin'izy io, ary hitantsika fa ho ampitaintsika amin'ny andro famoronana izy io, satria raha namorona ny Adama sy Eva Andriamanitra de noforonina, zany hoe nifidy olona hampanjakainy ety amin'ity zao tontolo zao ty, meny ny fiadanana sy ny fahasambarana, ary nisy ny lalàna zay napetrany zay tokony ho arahany. Kanefa io lalàna napetrak'Andriamanitra io tsy niterena fa manana safidy le zanak'olombelona voalohany, fa tsy ela akory e, tsy naharitra herintaona akory e, fa tonga de vao nanomboka ny ainy de ny feon'ny devoly no nenony
Adamaseva natonga azy ny inana ny voan'ilay azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia niditra amin'ny fahoriana. Fa misy zavatra hitovizany amin'iteo zavatra misy tamin'ny fiangana tao amin'ny tany Egipta ihany izy io. Tsy najery an'izay nefa Andriamanitra fa nisy ny vahaolana izay napetraka Andriamanitra. Hitantsika eny amin'ny Genesisy izany, ary azo lazaina na dia tsy voalaza mazava tsara azo fa nisy Pasika tao amin'io bokin'ny Genesisy io. Satria inona no nahatonga an'ilay Pasika? Niodina an'izay ny Adamaseva, tsy fon'Andriamanitra ny avery azy dia natory ny vahaolana mba hahatonga saina azy hameriny indray ho amin'ny laoniny fifandraisana amin'Andriamanitra. Mazava itsika io amin'ny manarana dia ohatran'izany ny zavatra mitranga tao amin'ny tany Egipta, tsy maintsy miainga. Dia eo amin'ny fianganana io iverimberenantsika ilay Pasika, satria tena misy lanjany lehibe eo amin'ny asan'ny famonjena ny fiangana. Vao diso fiangana ianao dia diso daholo manaraka rehetrarehetra, satria le fiangana Jehova no mamaritra ny andro sy ny fotoana andraisana fanapahan-kevitra miainga. Tsy afaka miainga mialohan'izay ianao, tsy afaka miainga koa ianao aorianan'izay, fa tsy maintsy amin'io vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra io, ary tsy maintsy ianao zany miala ao amin'ny tany Egipta, fa tsy tany amin'ny toeran-kafa ny fiangana fa teo amin'ny tany Egipta zay tandintony ity zao tontolo zao ity, izay tsy maintsy ho poten'Andriamanitra. Dia zao raha hiaingintsika dia mandray fanapahan-kevitra tsy fikotra ity zao tontolo zao ity, fa amin'ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra no tsy maintsy haingana. Araka ny resahantsika tamin'ny farany hoe tena tsy misy, tsy afaka miainga mialoha ianao fa diso, tsy tokony ho tara fiaingana ianao fa diso ihany koa, fa tokony amin'ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra ary miainga avy eo amin'ilay toerana hiaingana izay nitendren'Andriamanitra no tsy maintsy miainga ianao. Zavatra tsikafitra nefa raha ny tantara ao anatin'ny soratra masina dia zao tsy nisy mihitsy fiaingana mialohan'ny fotoana, fa ny fiaingana tamin'ilay andro voatendrin'Andriamanitra no hitantsika io. Dia nefa hitantsika ihany koa fa nisy tara fiaingana tao. Fa iza ny miainga voalohany? Ary io no tsara ho jerevantsika. Nanaiky ny afatr'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'izany. Raha tena zanak'Israely tsika dia manaiky izay. Tamin'ny vanim-potoana inona? Tamin'ny 410 volana Nisanina. Inona ny zavatra mitranga? Fahafatesan'i Jesosy Kristy. Tsy azo ovana fahafatesan'ny zanak'ondry tsy misy kilema. Miainga ny zanak'Israely. Ary nisy fepetra be dehibe izay fanontanisaitsika teto. Niaingana dia miainga ny zanak'Israely satria nahoana? Tsy te hiaina ny fahoriana ny anjady taminy tao amin'ny tany Egipta, ary tamin'izy niainga tao anatin'ny finoana, tao anatin'ny fifaliana, tao anatin'ny fanantenana, fa sambany niainga ahoana ny tsofaly, fa tsy nieritreritra hoe mafy inge ny zavatra nandalovany eto, satria tonga dia niandrandra tany Kanana, tany tondra-drono sy tantely, nampanantenan'i Jehova, maika te hiala dia nanaiky tsy misy fepetra. Ny baiko napetraka Andriamanitra, ary tamin'ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra. Tsy ny zanak'Israely rehetra ihany ny tian'Andriamanitra, fa ireo firenena jianglisy ireo koa tian'Andriamanitra. Dia eo no jerevantsika Exodosy toko faha 14, lasa ny zanak'Israely tafavoaka, nisy ny tara fiaingana. Zay ho jerevantsika ihany koa, hisotomantsika lesona hoe tena rehefa tsy tafainga amin'ilay vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra dia diso daholo ny zavatra rehetra. Miainga ianao 410 volana Nisanina 13 avril tamin'ity taona ity, manisa 20 andro eo ianao dia tonga dia 2 juin ny Pentecoste. Ny zavatra tsikaritrisika nefa tsy ny rehetra fa vitsy miainga tamin'ny 13 avril, fa ny ankamaroan'ny kristianina niainga 20 avril. Dia tsy hitovy mihitsy zany ny Pentecoste, satria rehefa tena tsy mitovy ny vanim-potoana niaingana, raha raisitsika fiaingana 13 avril, 2 juin ny Pentecoste. Vitsy no ankalaza an'izany, fa le mifanaran'ny kristianina rehetra 20 avril ny Pasika, 9 juin ny tokony Pentecoste.
tsisy zavatra nakaro samihafa zany miaraka amin'Andriamanitra fa safidina ny zanak'olombelona rehetra no nametraka an'izay zavatray. Raha jerevana zany tsy tao am'le andro voatenin'Andriamanitra no ny ainga fa tara fiaingana. Ary raha ny tantara ange tsy mahita mihitsy sika hoe tena pasika tandremana milohan'ny faefatra amby folon'ny volana izany, fa tsy maintsy aoriana amin'ny faefatra amby folon'ny volana izany na tara fiaingana daholo zany. Ka raha vao tara fiaingana de tsy maintsy diso daholo ny manaraka rehetra. Misy ny tara fiaingana ho adedintsika manaraka Exodosy toko faefatra amby folo ny andiny voalohany vakitsika ka hatramin'ny andiny fahaefatra. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe lazao amin'ny zanak'Israely izy mba hivily izy ka hitoby eo akaikin'ny Pi-Hahirota eo anelanelan'ny Migdola sy ny ranomasina eo akaikin'ny Balazefona, de ny tandrifiny no hitobianareo ao amoron'ny ranomasina. Ary Farao izy ilaza ny zanak'Israely hoe azo mitambery-tany izy ka voahidin'ny hevitra hanamafy ny fon'ny Farao ka nianjika anareo izy de akalazaina aho noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny amin'ny miaramilany rehetra ka ho fantatry ny Egyptianina fa zao no Jehova de nataony zanak'Israely zany. Zavatra mitranga navelan'izay ny Egypta andeha zanak'Israely lasa izy de inona ny zavatra mitranga kapy izy tao any an'hevitra tohatra ny tena sedra ranomasina tapa-kevitra koa hiala ny Egyptianina fa tsy niara niainga tamin'ny zanak'Israely fa tara fiaingana de hitantsika ny vokany rehefa avy eo. Tara fiaingana reo fa ny lalina izay nijorany mitovy samy niainga tao amin'ny tany Egypta ihany. Zanak'Israely niainga tamin'ny vanim-potoana voatendrin'i Jehova. Ny Egyptianina tsy tamin'ilay vanim-potoana voatendrin'i Jehova no niainga fa tara fiaingana. Ary zay ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana zao. Misy tsara fiaingana, misy tara fiaingana. De mitodika amin'ny tenantsika amin'izay tsika sao de tara fiaingana reo olona. Inona no mety ho vokany? Andriamanitra mamindra fo tsy avelany horingantsika fa mbola miala nenina izy namerina antsika ao amiloniny de mataoko sy mino fa nifanan'Andriamanitra ny miasa ao anatintsika mba hatakarantsika hoe tena tsy azo atao vazivazy miaraka amin'Andriamanitra. Voninahitra amin'Andriamanitra vavakisika. Sodranao Jehova Andriamanitra ray ny teninao ndray izay tonga teny mamperitreritra indraindray ataonay ho zavatra kely kanefa tena entsinana ny fahatongavanay any amin'ilay tany Kanana tondran'ny mpimosy tantely. Aza velana mafy vaokanao indrindra izay mpivavaka ka hifikotra amin'ny lasitra fototra ny ainana fa meonay fanahinao mahery mba nanao ny fanetretena hanekenay ny sitraponao de misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Nanao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy nanomana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ao amintsika mandrakariva.